tonga raha teo anao mandritra ity herinandro ity. Lovanjabe tantara nosoratany Airbazezo. Mpilalao ny tantara Wizra Belso Soa Faniry Falmanana Sineza ary Fetrobel. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvony. Lovanjabe tantara no totosainy maningotra. Neny a, aiza ianao fa efa tonga e? Aty ambadika ny trano aty aretsy a. Manamboatra an'ireto voninkazo na eliny akoreto a. Ary vetivety kosa ndre izany dia tafaverina. Ie, mbola misy zavatra ho vonjena hono ilay mpanazatra dia nirava-loha izay androany. Na izany aza somary mafimafy ihany aloha ilay kotrana nataonay androany. Tena valaka ihany ako. Maninona raha mitsotsotra kely aloha e? Izay mihitsy angamba ry neny a. Fa mialohan'izay aloha dia aleo mba hisaka kely e. Fa hono ary neny, efa lasa nga dada? Ie, vao teo mihitsy izy ny lasaka. Toa hoe ny fanao fotoana momba n'ilay fandovana ngara fatro any amin'ny firaisanao nisy Ramatora Soneny Toanareo. Efe. Raha leo aloha isaka amin'izay ka, sao dia mangatsiaka io indray ilay rano. Mandeha anaingana ary. Tena nahoana tokoa ry dada momba ilay fandofanandreo fananany tompoky langy aby rafatro a. Lama tsara ve ny fizarana sa nanao ahoana? Eny e, lamina ihany aloha raha amin'ny ankapobeny e. Satria efa nisy didy miafina natondra tompoko lakongy e. Ka araka ny voalaza n'ilay didy miafina izay nataony izany e, dia zasy raha Soneny Toanareo ihany izany no andova azy. Satria izay dareo no taizany. Izy koa moa tsy niteraka raha teoko. Mba tsara vitana kosa ane izany nareo sy neny tory dada e. Dia mba ahoana hozy dada Tora Zaka? Mba nanaiky ve izy? Raha dada tondray aloha dia nanaiky e. Saingy ny tarana no nanondranako. Fa tarana nisy izany raha dia raha? Iza moa fa tsy ry le feno zanany lamatoa e. Ry dada, le mipetraka eny talata maty ve izany lasainy dada izany? Ade, izy indrindra anaka. Izy mihitsy no miseho mahay lalàna eo. Ka tsy maintsy ampiakariny hono izany le izy e. Fa tsy anaikinaiky fotsiny amin'izany didy izany hono izy. Fa nga izy tia moa atao ohatran'izany kosa e. Tsy rehefa izay ve ny didy napetraka ny maty dia izay ny tokony arahany e. Iza koa no andeha amorona taratasy sandoko eo. Manaherana ihany ty toetsehintsika ity amin'izao fotoana izao ty ka. Mahakamo. Na ny afatry ny maty aza dia efa atao tsinitsinina mihitsy. Manderaka ihany tokoa aloha teresaka mpiavana ity fa tsy efeniny. Anarany fotsiny rangana mba mpiavana kanefa le fihavanana toa tsy misy akory fa lasa fiatsaram-bela tsy fotsiny ny be da be. Ny mahagaga koa dia ny fianakaviana sahirana indray no nanaiky sy nanaja ny afatry ny maty. Fa ny sasany izay efa manana indray tia ny maneho toetra tsy mendrika eo anatrehany be sy ny maro. Rehefa nandinika ary dada dia mampalahelo kosa aloha raha ohatran'izany nataon'ilay feny izany no toetsaina ananany e. Mampalahelo e. Toa olona efa manana maha izy azy mihitsy any ary ilay feny menakavy ireny e. Marina mihitsy izany tenindry izany retsy. Mahazava be izany. Fa tena raha tsy mpanahy mihitsy ny nataony a. Mba samy fianakaviana ihany ve dia fanao an'izany toetra izany e. Amiko aloha ny olona toy izany dia olona tsy mba faly amin'izay ananany sasany mihitsy fa tena tia tena mihitsy e. Tsy tadidinareo koa ve? Rehefa nisy ireny fivorim-pianakaviana nataon'ireny dia manondrana foana ry zareo. Toa tsy maintsy ny hevony foana hono tsy maintsy arahana. Izany mihitsy. Eny e, ka ny rehetra koa ange efa ela mihitsy ny natsapan'izany raboto e.
saingina aleon'olona tsy niteny mba tsy hisian'ny fifandirana. Lazaiko anareo mianaka fa mampiova toe-tsaina amampanahy mihitsy ange ty fananana reny ty raha tsy mahay mitandrina. Nefa nahita izao aza fa marina dia lasa dosoana amin'izay tiana anaovana azy fotsiny. Fa tsy mendrika velo ty mifanena amiko ty tena izy mihitsy ka ary maika mihitsy angaminga araina izany fa tena mivikiviky tsy mijery mihitsy. Ahoana ry sery mendrika? Ohatra tena radera marina elaray izany vao hita. Ary saika tsy fantatro mihitsy angenareo fa ahoana ko izanyko fa nga dia niova be mihitsy ry seny fahitanareo azy ova. Tena hitako hoe nahazoazo ainako. Ohatra metimety mihitsy nareo radera. Aza dia mampime eo ry sery nahazo aina ona koa. Zao aza mbola miasa saina mihitsy amin'izao fotoana izaoko ka lazainareo hoe nahazo aina tena tsy azoko fa izao tokoa aloha mbola maika velo sy aty tsy dia maika ntsony aloha eny nisy korsa kely nataoko izay fa efa vita ka fa misy inona aloha radera misy vaovao ngasa? Eny misy vaovao tokoa aloha kanefa na izany aza fifaliana ho ako aloha zao feonantsika izao mba ilaina koa nge mitafa kely rehefa tsy mifankahita izay. Tena marina tokoa aloha izany radera ka tsy aleo ary ve andao hitady toerana milamindamina tsara tsika tena mety tokoa izany ry andao ary. Viva 98.8. No ary mendrika tena tokoa aloha ny vaovao hatramin'izay elatsineona an'izay mbola mitondra fiarabe any nga sery mizao sa manao inona indray zao aloha eny mbola manao ihany aloha saingy efa niverina ny anatra kely indray aloha zaoko namafitra kefa kely rery radera. Tena mety tokoa izany se nga hitako fa ihany ange zany amin'ny fianarana izany tsy ho very mandeha mihitsy. Ny azo izay vavitokako izay aprisieko mafy mihitsy mba hianatra tsara ary dia sorako an'Andriamanitra fa tena tia mianatra tokoa izy. Manao fanatanjahantena iny izao no tena fialambolony izay vavitokan'izay raha mendrika mba hany zanako ka tsy maintsy ikelezako aina mihitsy izay atafita azy. Tena marina aloha izany radera sambatra mihitsy ange ny ray aman-dreny rehefa hoe endry sy mianatra tsara ny zanany izay mihitsy rehefa mba tafita izy any any dia reren'ny fianakaviana tokoa nge radera fa ony tokoa aloha ahoana inona moa izany le fanatanjahantena ataon'ny zanako ka za koa mantsy mba anisan'ny tia manao fanatanjahantena ny mahagaga se tsy mba toandreny vehivavy malemilemy iny izy ny azy reny aiady mahery-setry reny mihitsy ny tena tiana zany ve lazaiko amse fa isa maraina alohan'ny mianatra izy dia tsy maintsy mandeha mitsotra n'izany foana tsy azo ataony ininona mihitsy fa dia tsy maintsy mandeha foana mihitsy. Fa mba ohatran'iza tokoa ary zany zanaka radera izany ohatry ny fareko any fa hoe manan-janaka vavy izy nefa mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay ny fankalalana izay fa raha zany filazany anjanany izany aloha dia tena hafa tokoa ohatry mifanohitra mitoetra ny somary milamindamina izay dia samy manana ny nanaovan'Andriamanitra azy tokoa moa izany dia samy manana ny nanaovan'Andriamanitra azy tokoa moa izany ny olombelona na dia ito izao raha hoe mpianaka fa zao tokoa aloha no mba tiako resahana misery mihitsika hoe ahoana radera tsy hafeniko am'se aloha fa ohatrany zanako no nandraisako ny sehatra amin'izay fa misy inona aloha tsy dia misy inona ryse fa ny momba ny asako ihany tsy maintsy ho tonga amin'ny fijanonana mihitsy angamba ryse otry fa ahoana mahatonga anao hiteny an'izany ka misy olana nga radera tantara be ny mahazo aho amin'izao fotoana izao ryse fa tantara be ahoana radera eny aloha mihitsy aloha fa ho tantaraiko amin'se
dia ho hitan'se hoe rariny tokoa ve raha ohatra ka hijanona. dia ohatra izany sy ny zava-nisy ny aina koromendrika. Tsy napoiziko mihitsy hoe ny asa tao anatin'ny afera-maizina hatramin'izay. Lazaiko amin'izay fa amigona maro mihitsy angeritsy izany rongony hitako tao anatin'ny kamion izany. Mba loza tokoa nge izany rahatera. Lozako. Fa hono e, iza ny anaran'ilay tompon'ilay kamion isanareo izany ka sao dia mba hoe olo-patatro ihany mantsy. Ny anaran'ilay tena tompony aloha tsy fantatra e. Satria nanenony aza ge tsy mbola hitako akory hatramin'izay ny asako tany izay e. Ay ve. Izay nga raka misy izay izao ny tanànan-kavanany mametrapetraka ny asa rehetra any. Ohatra ny vareko izany anarana hoe raka misy izany e. Izany ve? Ndaso hoe tadidiko tsara. Zay vao tadidiko. Efa anisan'izay namako izay tokoa hoe nanonona n'io anarana io e. Ary efa niasa tany tokoa izy. Saingy efa niala aloha e. Le maro zay no anarany. Asa raha fantatrao izay olo izay. Efa reko tokoa aloha ilay anarany. Saingy efa tsy tratrako tany intsony izany le maro lazainy se izany. Dia inona hono se izany resaka niresahany tamin'se izany. Ka andraso ary ohatra izao ilay nilazainy ka eno tsara ary. Zany ny aradera ny momba n'ilay patron be sy raka misy ny sanao a. Ay, vare. Eny tsy diso mihitsy ilay resaka nataonao fa tena olona mpanao afera be mihitsy no zany patron be zany. Dia noho izay anton'izay koa no anisany nahatonga an'ilay maro niala tany. Fa mampieritreritra aho ary radera dia izao a. Eno ahoana? Tsy hitako intsony inge namako io taorin'izay hoe nionanay faran'izay e. Eny e, fa inona ho asy eny mampieritreritra ny sy amin'izany ka? Tena ohatry ny manara tera. Manana inona e? So dia hoe tsy mba nahafaly an-jareo ny elan'ilay maro. Na iny so tena maty azy dia fitain'jareo so dia nanelingelina ny afera ataonitro. Dia mety ho tonga amin'izany tokoa ve ozy se? Asa? Se koa ty marina tsy ohatran'ny mampitahotra koa ka. Tsy mampatahotra anao akory fa izay aloha ny zava-misy e. Dia aleo lazaina ihany aloha mba ahafahanao mitandrina tsara. Eny e, marina aloha izany. Tena olona tsy mitsitsy mihitsy inge izany patron be izany rehefa tesitra e. Izany e? Ka raha ny hevitra aloha hitako hoe mety ny nataonao e. Nefa na izany aza mba mailo ihany fa so dia mitombona tokoa ilay ahako. Mahery tsy mody mantsony inge tsy mba ela velona ary radera e. Aleo samy mailo ihany e. Ary tena ohatry mampiororo mihitsy iny resaka niresahany mendrika iny. Mety koa izy ny alanao tamin'ilay asa satria tena zava-doza tokoa aloha ny miandrara toa ka tratra amin'izany ahy. Marina e. Kanefa dia mila mailo ihany koa satria atahorany toroko azy dia ataony daholo mihitsy ny fomba rehetra hanakana ny an'izany. Rehefa nandinika tokoa dia tena marina tokoa aloha ireny voalazany ireny e. Dia inona ary izany no ataoko e. Androso aty maty ray be. Emta kosa aloha toa maty ireny be ihany koa. Efa tapakarangan hevitra aleoko mihitsy miala ninona hitranga. Tsy te hiara-iosina amin'ny mpanao afera-maizina kosa aloha e. Aleoko miala marina. Toy izay voaroiroy amin'ny zavatra tsy nataoko kosa. Mpanan-karena tsy maintsy afaka hiala bala ihany fa izaho izay madinika kely ity inona no ataoko? Tsy maintsy izay ihany no hizaka ny tolambe tsy mitapaka eo. Aleoko miala dia ny mbola boneraka. Fa nanina
tsy tonga foana rahatery. Tamin'ny sabotsy izy zao no niakatra tany Antananarivo, kanefa hatramin'izao dia mbola tsy nitranga ihany. Sana rary tampoka. Izany aza tokony nampilaza ihany. Na farafaratsy mba ny antso. Tsy mety kosa ny manepoka fotsiny ohatran'izao ka. Zaho zao efa endro ny antso azy kanefa dia tsy mandeha mihitsy ny telefoniny. Miasa nefa dia betsaka mbola miantry. Raha fantatry patabe zao dia anahirana mihitsy. Asa angamba izay hitranga. Aleo aloha mba anontaniana ihany eo namany. Sao dia mba misy mahita mantsy. Na nisy nanafatra azy koa. Rehefa nanontaniako mipiasa dia vaky-barary izy roa lampitaona entana. Hita ny ratera daholo mantsy ireo jamahala izay nafianina tao anaty kamion izay saika ho livrena. Ary tena taitra be mihitsy hono ny adala nahita azy. Sady be fanontaniana be hono izy nahita an'ilay izy. Dia mety ho izay zany tsy napotra an'ilay rangahy iny. Dia namino fa izay mihitsy ny antony tsy verena ny raterany aza intsony. Raha izany dia mila mailo manomboka izao, satria raha izao fiatsika nataony izao dia ohatrany tsy azo itokisana intsony iny. Inona moa ny ataony tsy nilazany na ny antsony taty rehefa tsy hiakatra izy ka. Mahabetritra izy amin'ny fietsin'izany. Raha izany aleo rangara isinaingana amin'ny fepetra sao dia mivadika eto ty raharaha ty. Sao dia izay vao hibaribary daholo na fiainana rehetra ka holoza. Ary tsy andrasana elo atsony. Tonga dia tediavana farak'izay maika izy sao dia tareto. Aleo ilazako aingana koa aloha patron be fa ohatra ny ratsy izao nataony rahatery izao. Ahita raharaha amin'ny patron be tokoa ialary rahatera raha manono foana. Viva 98.8. Allo mendrika. Misaotra se fa hitako ilay mesazy nalefany si a. Fa ahoana tokoa se ny momba n'izany asa hitany sy izany a. Zay e. Misy mpanana mitady sofera maika any. Dia mila miona amin'ny aingana no ianao andrano maraina amin'ny folo raha ohatra hoe tapa-kevitra ihany. Otre, tonga dia raikitra izany si a. Dia ahoana izany ny fomba hifankahitatsika? Sa any amin'ilay nifankahitatsika roa lafarany iny no hifanao fotoantsika e? Okey, mety zany ratera. Aza tara fa miandry anao any ahy. Otre, efa misy ora kosa izao. Aloha ny manaingana ary dia andefa sao dia mba taraiky eto ka ilozany mendrika eo. Ary aloha aloha ilazako raboto amin'izao vovo mahafaly izao. O raboto a! Raboto a! Aiza anao fa misy vovo mahafaly ambarako anao e! Engany mbo tanteraka somatsara izany asa izany. Tsy fiainana mantsy fa nisy akony teo amin'ny fiainana menakavy ihany ilay fotoana tsy niasako izay ka. Dia ireo tia vidim-piainana toa tsy misahatra misonitra isan'andro. Mino efa efa anjarako kosa angamba izao e. Ka izorako Andriamanitra raha mba raikitra somatsara izany asa izany. Ary raha resy naingana n'ity. Fa iza koa ary tia fiarakatikatitra mijanona tampoka eto ny loko ity. Ohatra marina. Fa hoana kosa ny tonga dia manao sarika mpandrina tapitra izany. Fa ataonareo ahoana ary zalareto a? Fa izy nareo? Fa inona koa ary izany fofona mahery vaika be izany? Maty amala sepotra.
herenga izao e, nefa dia tsy mbola tonga foana ny arainy hatramin'izao. Mba mahagaga koa zaniko. Sa sao dia tsy salama tampoka ary ohatrany tsy mampino anefa izany zao. Tsy nisy adiny indray koa renga izay nyresahanay teo e. Lasa lorangahatsona sao dia tsy tadidiny tampoka ary na mety hoe varimbarina izy dia somary tara. Tena tsisy mandray mihitsy, nefa nge dia manino ny telefonina e. Fa nisy inona ary tena ohatry ny mahalasa saina koa zany ka. Faiza foana ary ty dadandriry ianitra ny tsy mbola nody foana hatramin'izao hijeren'izany asa izany fotsiny eny ny voany teo e. Efa mivalo oralina izao kanefa mbola tsy nody foana izy hatramin'izao. Mazah koa aza angeriny iny mba gaga e. Tsy dada mihitsy no diala ohatran'izao. Ary sao dia ohatra mampieritreritr azy izay nofoko alzerina iny Fa nofinona koa reto izany Ndraso efa ho tantaraiko aneny e. Hitaneny hitako nisy niady amin'izany ambodiromotra izany. Zaho ny ry alavitra ery mahita tsara ny zava-miseho kanefa tsy afaka mihetsika mba hamonjy azy akory. Anyeriko dia nikikika mafy be ho ny asady ny tomany. Tamin'izay dia taitra tampoka tafapetraka teo ambony fandriana mihitsy. Dia lasa saina teo ary neny sady tsy nahita torontsony. Dia inona ozy neny no dikan'izany ovy izany raha fahitaneny an'izao zava-misy izao. Aza dia mampitahotra eo rehetra fa ngah kosa voatery hisy heviny daholo moa izao nofo ratsy rehetra izao e. Tsy hoe mampitahotra ary neny tsy mba fanaoko mihitsy anery neny no manofy ohatr'izany e. Ianitra hoka rehetra raha tanteraka tokoa ane izany asa fotsiny tena lozana izany nofo ny tantaraindry izany enganery neny mba ho nofo fotsiny ihany tokoa. Aleo mihitsy aloha hivavaka tsika mianaka mba tsy ho tanteraka ane izany. Tsy ataoko masony anitra aloha fa ohatra ny mahampieritreritra ilay nofony teo fa nakaiza tokoa ary raha dery marina raha nahita toro mihitsy mandra-paharaina ny andro kanefa dia mbola tsy hita ihany hatramin'izao. Fa nisy inona tokoa ary dia ho sanatry tokoa ve dia mitombona tokoa ve ilay nofon-janako ny zavatra tsikarotra aloha taorinan'izay nialandradera tamin'ilay asany teo izay dia hitako ohatra ny asa sain'izany foana izy. Tsy fantatro hoe inona no antony fa tsy nilaza tamiko mihitsy izy. Sady tsy vitan'izay fa tsy dia nivoaka ny trano mihitsy izy hatramin'izay tsy nesan'izay. Io no mahaliany iray izy zao fa mba nivoaka kanefa dia izao mbola tsy niveriny izao foana. Vao nangeran-dratsy teo aho zao mba nanandrana ny antso azy ihany kanefa dia maneno fotsiny tsy nisy namaly mihitsy ilay telefona. Ohatra ny mahalaza saina ihany ilay nofonjanako sao dia mba nisy nahazo azy tokoa ary ihany dia inona ny androana eto raha maninona any tokoa raha tera aza hitako izany Andriamanitra. Zany marina raha mba fantatra misy zao misy azy zao andraso hoe zahay voatsaroako fa izy ary reny olona ny sambotra reny dia inona koa ny antony samborany ahotra ny reny tena tsy mazava amiko mihitsy ka hoy ny
Zany eny ohatra misy olona reko manatona. Fa iza marina ary zany olona zany. Dia ahoana ity raha dia raha-pamatika? Tratra lahy zao. Na dia efa niafina aza. Hoay marina. Ay ve ka raha ka misy ihany no ambadika izao fisamborana azy zao hoe. Tena mba tsy naposikosa zao a. Fa namadika ahoana moa zaraka misy a? Mpamadika lahy. Fa inona moa no nataoko no nolazainao fa mpamadika azy? Sasa mody faniny eo le tsy radera. Raha tsy namadika anay ve lahy, nahoana ny tsy mbany lazy? Tonga dia nanepoka fotsiny. Vahony? Lazaiko amin'lahy radera. Tsy nahafaly amin'ny patron be mihitsy aloha ny zavatra nataony lahy. Dia miomany lahy nazava an'izany rehetrarehetra zany rehefa tonga izy. Tsy mahalala amin'ny patron be nga lahy. Fa ono aloha raha ka misy e. Fa inona marina moa tena tianareo ambary? Inona marina ny tsy nentina ataoko? Zao le tsy noho izy raha tiany lahy ho fantatra. Lazao hoe. Na dia efa fantatra laza dia mbola lazaiko hoe tsy manina satria manontany lahy. Ninona moa ny antony isavazavany lahy an'iny kamion iny e? Fa nga moa manana lalana anao an'izany lahy. Tsara ovy ity fa nahita an'lahy daholo aza ny tao anatin'iny dia tsy ahoana akory zany. Fa le fombafomba an'lahy mihitsy ny tsy tianay. Efa fantatray koa fa zay ny antony tsy niasany latsony. Mba ahafahan'lahy itorokanay any amin'ny manam-pahefana mantsy. Ko rehefa fantatra lahy ihany tsy ambaratelonay dia tsy avelanay ala moramora eto zany lahy le ty e. Zao raha ka misy marina fa fantatra tokoa momba an'ireo entan'ireo. Kanefa dia sahako ny menina anao fa tsy nieritreritra ny anao ninina momba n'ity zavatra hitako ity mihitsy a. Inona moa no tombontsoako amin'izany ozy ianao hoe? Lahy koa ve dia anao an'izany e. Tsy maintsy laza marina lahy. Matoa lahy ny alatsy ny teny dia namantezitra taminay lahy. Mazava be anie zany e. Noho izany tsy matoky an'izay lazany latsony ity zay e. Satria heverinay fa efa mijoro fahavalonay lahy. Aminay ity rehefa tsy miresaka pahatsorana dia heverinay fa olona tsy azo itokisana. Zao eo aloha lahy, maka any tsara. Aleo ngamba ny rasy patron be koa no miresaka tsara fa tsy afaka ifampiresaka amin'lahy. Dray marina. Zay vao nitamberina atao tsaiko le fotoana ny fanaovana isy mendrika. Loza fa niandry afotsiny tany zay le zanak'olona. Dia ahoana re zao ny adezerany any e. Raha mba fantany mantsy zao mahazo azao dia tsy ary metsiny akosa izy. Kanefa tahony ataona fa serany tsy napoizina ty ka tsy nisy azoko atao tsony. Tsy afaka hiala itsiny akory a. Zay vao nitamberina atao tsaiko le resaka mendrika. Tena marina tolo mihitsy rehetra ny lazainy tamiko. Tena olona tsy vanina tokoa reto. Matoa mahavita ny sambotra ohatran'ireny. Ny aza hitako azaka ho vonoiny tokoa matoky anefa fa raha tsy mbola nanao ratsy dia tsy ho avelan'Andriamanitra ho veravoraindreo ambody eo kosa. Mino an'izany mihitsy ka aleo toniko tsara aloha ny saika ahafahako hiatrika amin'izay miseho eo. Orininy mila mieritreritra ihany tsika fa tsy normala mihitsy anie izao fanjavona ny dada tamiko izao e. Sahoana mba hevitry ny? Na izaho koa zany resy rianitra mba velony eritreritra toandry mihitsy. Efa mba nanontany an'ireo fianakaviana sy olom-patatra ihany saingy tsy nahitana vaovao mihitsy. Zany tokoa very niny? Aleo mihitsy tsika sy neny tsy andriandry manana aretina intsony ka sao dia misy mahazoazo tokoa ka ho taraiko io. Ko raha araky ny hevitry ndry ary inona no tokony ataontsika mianaka? Sa tokony ampilazany amin'ny polisy ve? Sa ahoana? Raha ny hevitra aloha dia izay mihitsy no tokony atao e.
aiza kory ne misy olona tsy ho hita fotsiny izany a. Raha mba nampilaza indray izy tsy dia nampanino. Sao tsy hita velona tsy hita maty fotsiny izao kosa aloha mamperitreritra ihany a. Za mino ry neny fa misy tsy mazava any a. Zao ngamba ndeha atao ry neny a. Milohan'ny ampilazana amin'ny polisy dia tsara aloha raha mila miala nenina miantso azy farany tsika mianaka. Izay tokoa ngamba retsy ndeha atao a. Aleo ary ndry mihitsy ny miantso azy. Raha soara tsoko e. Io kosa fa misaonina tsara ka. Allô? Izay fa nisy nandray ry neny a. Allô? Data ve zao? Fa izy ilay olona niantso teo ry anitra. Fa ka tsy dada indray no namaly teo e. Tsy dada akory ry neny a. Olona hafa mihitsy. Feo an'olona efa lehibe mihitsy niresaka tamiko teo. Tsy nilaza ny anarany koa aloha izy. Raha ny filazany dia mpiara-miasa amin'ny dada izany hono izy. Raha azoko tsara anie izany dia raikitra ihany izany ilay asa nalehany. Ie, mety ho izany tokoa ngamba. Milaza mantsy ilay olona fa mbola misy asa maika amin'ny fitain'ny dada hono any Tomasina, dia izay izany ny antony tsy midingy. Fa nahoana kosa rahaderany tsy mba nilaza e. Na farafaratsy mba niantso taty. Mampitaintaina anie ny toy izany. Raha raka ny filazan'ilay rangany dia tena maika tokoa izany asa nalehan'ny dadan'ny Tomasina an'izany. Tsy nisy fotoana nidiana taty intsony hono izy. Na ny telefona aza hono adino no ny fahamaika any. Dia isaorana ihany aloha ry zareo nampilaza. Fa hono ary anitra. Efa mba nanontaniandry kosa ve izay fotoana iverenany? Ie, efa saika anontany an'izany mihitsy fa tonga dia nitapahany. Fa ahoana koa ary izany e. Eny na izany aza rehefa salama aloha izy dia izay ny tena zava-dehibe. Marina izany ry neny a. Tsy te hamendrofendro an'iny a. Ohatra misy zavatra tsy mandamina mihitsy any. Raha ny fomba firesaka ilay rangahy mantsy dia ohatra ny hafahafa izany. Sady ohatra ny miroko fiteny izany eny ilay olona. Ka engane mba ho diso izany eritreritro izany. Tena hafahafa tokoa. Viva 98.8. Tena totozy atana tsaka ty. Tsy afaka mihetsika tsony. Tratra ny tsy napoizina ka tsy nisy azo natao tsony mihitsy. Dia inona izany zao no ataoko e. Le hoe patron be koa moa mbola tsy nandalo mihitsy. Dia inona moa izany fa dia miandry izay hatongavany eto izany ko. Dia tsy namelanitra lareto mihitsy izany fa dia nataony aza lambo mihitsy. Marina tsy evanany. Fa na dia zavatra tsy nieritreretika akory azy ity dia hanamelohana fotsiny izao. Ary dia nandany fotoana mihitsy izany ry zalana naraka. Tena jiolahy mihitsy reto fa tsy vazovazy. Ka raha tsy efa jiolahy matianina tokoa moa ve tsy hahavitan'izao ny sambotr'olona izao e. Tena loza. Za aloha efa tsy afaka eto ihany. Fa dia mba nanona any ary izay izy mianaka any. Mino fa tena mitaitaina mihitsy izao ry zareo any. Za nefa ty tsy afaka mihetsika. Fa na dia ny telefoniko aza dia nigazan-dry zareo any. Andraso hoe ohatra ndraiky misy olona mivezivezy indray any velany any. Ary tena makaty mihitsy izy izany raha ny fahenoko azy. Dia inona izany izao no hitanga?
asa hitako tonga dia ho vonoana tokoa marina. Andriamanitra, enga nefa tsy ho zany kosa no hitranga eto. Mahatokony fitantananao satria ianao mahalala tsara fa tsy rarina izao misamborana azy ao. Io tokoa eny fa mivono varavarana. Manahoana zato izy raha tiara amin'ny forma tsara vela tato e. Dia tsoriko amin'ireo aloha raka misy fa tena tsy rariny mihitsy nge izao ataonareo izao e. Sady ny samborinareo ohatran'ireny mpangalatra gaikilary eny no mbola hidianareo tsy avelanareo ilay voakato. Sao dia mba tsy mety kosa izao ataonareo izao e. Ela indray izany mbola manome moraly la manty dany la. Aleo tsy tonga dia valiko amin'ny lara tira. Tsy tianay ny ataony lahy. Kanefa na izany aza misy vaovao tsara be koraniko aminao. Ikilazao e. Rehefa nandinika hely izay sy patron be alina nomeny sansy ianao. Azonao zany? Ka ny afatra nomeny dia zao. Mila miambiamby hely fo. Fa ho avy eo izy akeo iresaka aminao. Ka mandra-paroviana zany no iandry eto raka misy a. Ha, zay ny boka tsy fantatro. Zay mahafapo anazy. Zay maharitra koa ny rahatera mivatina andriny e. Araka mifilaza mantsy dia misy asa ampanaoviny any laony. Ka raha mizotra tsara amin'izay tokony ho izy izay asa zay a, dia velany andeha soma tsara hono lahy. Tsarovy anefa araka ny kaoziny lazainy a. Fa raha mbola mamadika fandroany eo lahy, dia zay ede fatinao sisa raisina keto. Fa iza marina ary tia patron be ty. Dia inona koa zany asa mpanoviny azany? Ary sao dia mba fandrika melezana kosa ary zany. Dia inona zany fa dia tsy maintsy manay e. Mino aho mantsy fa tsy maintsy vonoiny tokoa raha vao mandeha eo. Oraka misy e. Vonona rangahanao an'izay asa mpanaovinareo a. Fa ny mba engaviko kosa dia avelo aloha mba hijeriny vady aman-janako e. Mino aho mantsy fa tena mitaitaina mafy izao ohatra reo any. Zaza manahy lahy e. Efa fampiresaka izay. Ay. Ary efa nolazaiko ry zareo fa salama tsara ianao rapapa. Marina tokoa ve zany raka misy e. Zany hoe ianao mihitsy zany ny antso tany. Ely ty e. Za mihitsy ny antso andry zareo. Ary ny zanakelahy mihitsy ny nandray ny finday. Ay fa re. Ohatra ny mampalahelo andray mijeren'ny tiranga ty. Hitako ohatra ny feno hafaliana tampoka zany indra ny rehefa nolazaiko fa nresaka tamiko mifady aman-jana. Zao are. Entraka misy e. Andraso fa omeko telefony ny alahy rehefa aveo dia afaka miresaka ny zareo. Ay tena misaotra. Tandremo anefa fa nivady aman-jana kela ihany ny azon'ny larisahana. Eny. Ary tandremo kosa ny resaka atao fa tsy misy miafina amin'ny patron be zay resaka ataon'lay eo. Efa misy kamera miafina ihany koa ato manara-maso an'izay fihetsika lahy ka tandremo tsara. Mazava very ty e. Eny mazava zika. Dia lazao andry zareo koa fa vao avy nanatanteraka ny asa tany Tomasina lahy ka zao vao afaka ny antso. Dia misaotra ny raka misy ihany aloha e, mba namela ny antso azy mianaka. Kanefa na izany asa dia vao fetra ihany zany no azoko resahana. Dia inona moa zany fa ohatran'ireny voafonjy ireny mihitsy ny mahazo amin'izao e. Fa lasa ihany saika amin'ireny resaka raka misy ireny. Toa ohatra ny mifono zavatra hafahafa mihitsy zany ilay resaka. Dia inona tokoa moa zany sao zany ny asa tena tiany ataoko e.
Izay hitako asa mampidi-doza indray no ampanoviny ahy. Ka inona tsony moa no azo atao hoe na ratsy na tsara izany dia tsy maintsy hatrehina. Tsy isiana olana rangahy izany. Aleo apetraka eo an-tanàn'Andriamanitra fotsiny ny fiainako dia mandeha io. Rehefa nandinika dia fantatry fa nolazan'ny marina ihany rahatera. Raha ny fahitako azy aloha tsy misamy torokana manam-pahefana izany io. Fa patron be ny tompony teny farany. Tsy misy azoko atao mihitsy. Tsy tia anakivy rahatera. Raha i patron be aloha dia tsy mahatoky azy mihitsy. Ary minao za fa tsy ho avelanao famaina mihitsy rahatera. Asa aloha dia tena tsy ta mihitsy rahatera. Fa naninona ary izy ny tsy tonga? Sa hoe tsy nahazoto indray le rangahy iny? Nefa na izany kosa tokony mba niantso sy nilaza ihany izy. Le patany tady mpamily nefa efa tena niandry azy mihitsy. Za indray aza nilazainy fa hoe nandaingako. Ary maninona moa izany raha andehanako any an-tranony any mihitsy? Dia hitako izay tena marina. Ohatry ny tsy mahandro mihitsy ny saiko eo amin'izany ka tsy rahatera mihitsy no havitamitako izany. Fantatro tsara mantsy ny toetrany. Sady soa anazy koa nge le asa fa tsy eo anahy. Fa le hoe antony tsy nahatongavany mihitsy izany tsy hay hoe inona marina. Aleo tsy rangahy aleko any an-tranony any. Sady ny tranony kotrony tsy dia lavitra etsony raha tsy diso izay mihitsy mety. Razy tokoa iza amin'irety tokoa moa izany le tranony. Efa ela ihany mantsy ny tondrandra dia raha taty. Ohatry ny tsy tadidiko loatra. Teto ka. Tena izy mihitsy ty. Le rangahy tonga dia tondonina. Ody rahatera. Fa izy koa ary izany. Rahatera. Andraso hoe jerena. Ahoana izay Manao any ianao madama? Izany hoe saika mba hitady kely nga rahatera tompoko. Tsy mbola ao izy izao ko. Fa hono aho raha tsy mahadiso. Eny tompoko? Fa iza moa ianao? Namany sa? Eny madama, mpiara-miasa tokoa izay. Ary mpinamana ny fampihinana ny manta sy ny masaka mihitsy azy. Ay ve? Raha izany ary dia mandrosoa aloha dia trano e. Misaotra betsaka indrindra madama. Viva 98.8. Fa hono aho aloha misy iza moa azafady? Mendrika tompoko, mendrika no anarako. Ay ve? Ianao zany le misy mendrika? Ianao zany le fanao fotoana tamin'izany asa zany? Za tokoa iny madama. Ay kosa. Dia fary mahafantatra anao zany ry tovolahy. Ka inona zato vaovao entinao avy andra misy mendrika? Ny vaovao ngamba tsy dia misy ry madama. Fa izany hoe mba misy zavatra tiako anontaniana ny ngaradera fotsiny. Izy nefa ty tsy eo akolo izy ianao. Nefa nge dia izay mihitsy zao no tena namaka ahy. Dia antony nahatonga hoe vilety izao io. Miala tsiny aloha ry monsieur mendrika fa ohatrany tsy mazava amiko anie izany fanontanianao izany. Fa ahoana ka? Izay anie izao no tokony anontany anao ny momban-dradera e. Ko nahoana ny ianao indray ity ny tonga mitady azy ity? Fa inona ny tena tianao lazaina azafady dia tsy mazava amiko mihitsy. Zoary no izy ry madama. Aleo aloha azavako anao kely le resaka talohan'le fotoana ny fanaovanay ary.
dia izany re madama ny resaka ny fanaovana mianaka. Lazaiko ianao fa tsara vitana tokoa satria tena nisy tokoa le asany tadiavina. Rehefa ny fampianto zay dia nanaiky tsy ampisalasalana koa izy, ary ny androny any zay dia ny fanao fotoana hoe hoentiko any amin'le patron izy. Eny tadidiko tsara iny ka. Iny mihitsy ka. Nilaza tamiko mihitsy ane izy talohan'ny elany teto ary maika mihitsy azy izy hamonjy an'le fotoana. Ka gaga nefa ary madama fa tsy tonga tany amin'le fotoana ny fanaovana izy ary ny anontany azy indrindra ny antony tsy nahatongavany zo atondriako aty zongy. Ory monsieur mendrika, fa ino ny tilazainao Zay ane zao efa nihevitra mihitsy hoe efa niasa izy. Ko nahoana indray nilazainao fa tsy niona nareo. Ka zany efa voalazako anao zany madama, tsy tonga tany amin'le fotoana mihitsy izy. Ka na za koa zange mba gaga satria matotra mihitsy izy nilaza tamiko fa hoe ho avy tokoa e. Dia lasa iza tokoa zany izy rehefa tsy tonga tany amiko ka. Ohatrany mahampieritreritra anay mihitsy ane zany resaka zany ary monsieur mendrika. Ko rehefa tsy niona tokoa zany nareo dia iza indray zany le olona niresaka taminay fa lasa namitahiraka ny Tomasina izy. Dia vao maika tena tsy mazava amiko ry madama. Fa iza koa zany olona niresaka taminareo zany dia oviany zany ka Aleo ary lazaiko anao mihitsy ny resaka amin'ny fanaovan'le olona tamin'le zanako e. Dia toy izany re anaka ny resaka nataondry zareo dia mba nilamina ihany aloha ny saina rehefa nandrefa lasa niasa izy, fa tsy hoe lasa nandehandeha akory, fa ny mahagaga anay fotsiny dia tsy mba nivily taty an-trano akory raha dera na ny fitafiana nanaovany ihany aza ane dia reny teny akodiny reny ihany ny netiny tany zany. Fa aona koa ary zany nataondra dery zany tena tsy azoko mihitsy ka. Dia iza koa zany le olona nandefazay an'ny Tomasina an'izany. Dia ho sandra dera tokoa ve? Sany ve nandaina tampoka e? Tena tsy napozitra kosa aloha e. Tsy afeniko alao aloha ry monsieur mendrika fa lasa nitebiteby indray amin'izany vaovao zany tena tsy mandry mihitsy ny saiko e. Asa koa zay zao zay tebitebin-janaka raha vao mandre an'izany resaka izany indray. Tsy hanome tsiny anareo mianaka kosa aloha raha hoe mitebiteby nareo e. Tsy fantatra kosa zay tena marinako. Fa ny zavatra mahalasa ny saiko dia zao ry madama. Te hanontany anareo hoe iza marina moa zany le olona niresaka taminareo dia mba nanonona ny anarany ve isika Raha araka ny filazan'le zanako aloha dia efa saika anontany azy mihitsy saingy nitapahany hono le telefona. Zany aleo fa izy mihitsy angamba ny tokony hitantara aminao e, sady efa ho avy mihitsy angamba izy zay. Ede misy vahiny tsika e. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao mademoiselle? Izy ilay zanaka efa avy tokana ary monsieur mendrika. Ary izy kosa ry anitra no monsieur mendrika namandatanareo dia faly mahafantatra anao zany mademoiselle. Za koa toraka izany tompoko. Akanton'izay tovavy kosa zany ko. Sady tsara tareny, tsara bika tokoa. Tena tsy napoziko ohatr'izao kosa aloha ilay zanaka raha tery e. Ko rehefa eo ihany aloha ndry dia aleo alohany dia karakaraka fikely vetivety marina tsy ohatry ny valiny eto indray nahita n'ity zanaka raha tery ity ka ohatry ny satroko indray ary resaka amin'ny eto foana. Tsy afenina kosa aloha fa tena kanto dia kanto tokoa zany raha tovavy
ao ary mahandraisa reo monsieur mendrika misy mofo reo sady misy kafe ihany koa minana reo fa aza mihafahafa ka nareo mianaka koa ty ohatry misahiranako zange efa ninana tany an-trano tsy misy misahiran'izany re eo vahiny kosa ve de ho avela fotsiny eo sady sambany koa nge ianao tonga ty samba ny vomba mivahina taty aminay marina mihitsy zany tenineny zany ary monsieur mendrika aza mihafahafa ka ina ho sady vavaonentinao avy any andraso aloha aleo aloha lazaiko indray fa monsieur mendrika anie le olona ny fanao fotoana tamin'ny dadanareo momba n'le asany lazainy iny tadidindry tsara iny izy maika be ry tadidiko tsara iny ka manao any izy zany ary monsieur mendrika inona zany asa ny finjeny maika any Tomasina an'izany zao reny izy ry anitra aleo tonga de lazaiko indriny zava-misy ka nahatonga ny monsieur mendrika ho tonga ty zao de izany ry anitra ny vaovao momba andraindria tsy afeniko indray fa voanilazo monsieur mendrika fa tsy izy velively ny resaka tamin'ny rita amin'ny telefona de tena valaketraka tanteraka dia ahoana zany ry neny ohatra misy tsy mandamina mihitsy ane zany ary so de nitombona ihany ary le nofo sy ny ayako tsy afeniko anareo aloha fa tena nampiahiahy ihany ny fomba firesaka le olona niresaka tamiko tamin'ny telefona iny toa tsy nisy fanazavana mihitsy fa de teny tsotra sady maika fotsiny no nataony sady ohatra ny olona miroko fiteny zany le izy fanontaniako aza tsy mivaliana kosa fa tonga de tapaka fotsiny zao le antso ozy le zanaka radera hoe femin'olona mirokony le niresaka taminy ary so de mba niverina tany amin'le asany taloha ary izy ohatrany tsy mampino tsy radera mihitsy ny aritra zavatra ohatr' izany fantatro tsara ny toetrany mantsy de ny mahagaga koa nahoana moa zany ny olo-kafa ny namaly fa tsy radera nefa de numero an-dradera ny natsony zany hoe olo-kafa nge zany no mitazona ny telefony-dradera tena misy tsy milamina kosa zany mampisavoritaka saina tokoa fa tsy vazovazika mariny ohatra mitady ho resy lahatra tamin'le nofika ihany ary zareo mino fa tena nisy nahazo any dada mihitsy any ary so de mba nisy namono any tokoa ary dady fa aona tokoa aloha zany nofinao zany ry mademoiselle anitra azonao mba tantaraina kely ve zany ake tena nofo tsy mbola niserana teo amin'ny fiainako zany ary monsieur mendrika ndraso fa ho tantaraiko anao le nofy Viva 98.8. de izay le nofo ry monsieur mendrika ahoana mba hevitra raha ianao no teo amin'ny toerako indrindra moa fa mbola misy an'izao zavatra mampiasa saina izao indray tsy hanome tsiny anao aloha raha hoe miaya ohatr'izany tsy hoe minomino foana fa ohatra ny mamperitreritra tokoa aloha zany nofonao zany de ho sanatry tokoa ve ny tsara angamba de aleo aloha mampilaza any manam-pahefana amin'izay sa ahoana nareo lazaiko anao aloha monsieur mendrika tena mivadika mihitsy anie ny lohako amin'izao tsy fahitana andradery zao ny hevitra hitako angamba ary zareo aleo aloha andramana tsona farany de raha maheno io sy valiny rehefa tsy hita izay marina de tsy maintsy raisina amin'izay ny fepetra tena mety mihitsy zany hevitra zany ka atso hoe ary de ho hita eo zay lazainiko zay kosa fa naneny le telefony data ry zareo ingany mba ho izy amin'izay mamaly eo
Allo, tonga dia ataoko main libre mihitsy raha maheno e. Allo? Dada ve io? Dada indrindry ty ry anitra. Ka manao ny zao anareo mianaka amin'izao? Salama tsara ve? Salama tsara izay ry dada. Ianao no manahoana? Za sy nino izao miasa saina mihitsy amin'izao tsy nodinareo izao. Fa iza marina moa izao dada io e. Vao tonga avy amin'ny tomasina mihitsy izao rehetra izao a. Ilazao ry ianao fa salama tsara. Aza manao hono hoe. Ndrasy fa ilazako izy e. Allo? Ty? Ary tapaka n'izy amin'ny fifandraisan'izany e. Fa ahoana koa ary izany? Tena tapaka indray ry zareo a. Ndrasy hoe, ndrasy verenako antsona indray. Tena tapaka tanteraka mihitsy e. Mahalasa ny saiko ihany izany atondra tery izany ka. Ohatry ny hoe misy zavatra maniry azy mihitsy any. Raha ny filazan'izy menaka mantsy dia ohatry ny tapaka ohatr'izany koa n'le antsony zareo tamin'ny voalohany. Fa maninona ary? Misy tsy mazava mihitsy ity ka marina. Ka zao n'izy ry izy mianaka. Rehefa nandinika dia tena misy zavatra tsy mazava tokoa any a. Mampinamana anay Saradela dia ohatrany tsy mety ny hoe hipetraka fotsiny amin'izao. Amiko dia ohatrany hoe ray aman-dreny mihitsy ny niverako azy hatramin'izay ka tsy azoko atao ny hamelanareo vady aman-jana ny ady irery. Dia misaotra indrindra ry anaka fa toy ny manan-janaka lahy tokoa izay manana anao a. Na dia eo aza ny adi-tsaina dia tohatra mivelom-panantenana ihany amin'izany fanampiana lehibe atolotroana izany. Rehefa nandinika ny zavaniseho aho mantsy dia mino tokoa ankehitriny fa manana olana tokoa raha dia rany a. Marina tokoa izany ry madama. Eny na izany aza toy tsara ihany aloha ny saina fa mbola any izy izany aloha e. Fa zao rery izy mianaka. Na satra aza mbola hijanona dia tsy maintsy hangata-dalana ihany aloha. Mbola betsaka koa ny didim-bola miandry. Ka dia omeko anareo aloha izany numéro-ko fa raha ohatra hoe sendrasendra misy vaovao dia aza misalasala e. Tonga dia atsoy aingana. Indrindra moa raha hoe sendra tonga izy. Dia raha mety koa aza dia aleo mba omena koa ny numéro anareo sao dia misy vaovao tampoka mba hitako any e. Endry anaka tena mety tokoa izay a. Zay mihitsy fa dia misaotra anao re. Andriamanitra ny hanampy amin'izay rehetra ataonao. Ary mba mahafinaritra kosa ilay mendrika indry anitra. Mahafinaritra tokoa aloha izy. Tovolahy tsotra sady olona manana maha izy azy mihitsy raha ny fahitako azy a. Izany tokoa retsy a. Raha araka ny resany tamiko teo anie dia toa hoe mbola mianatra hono izy iny e. Fa rehefa mba misy koa ny fotoana dia manao chauffeur ihany koa izy. Dia izay hono ny fankalalany tamin'irainao e. Fe mety kosa ny azoko. Izay ihany ny lazako amin'eny hoe olona manana maha izy azy raha ny fahitako azy e. Fa izany aloha eo ihany ry neny a. Lasa ihany ho ansaiko e. Fa inona indray ty mahalasa sainandry eo e. Tsy efa mba tokony ho tony kosa ve indry amin'izao e. Fa mbola any ihany ange izany raha indry e. Eny e, marina izany. Saingy ohatra misy zavatra tsy mampandramandry ahy ihany ry neny a. Enoneny tsara. Nahoana moa no i monsieur mendrika ny fanao fotoana tamin'ny dada tamin'io andro io kanefa dia tsy tonga tany amin'ilay fotoana fanaovandry zareo dada. Dia taiza marina ry izy tamin'io andro io. Asa retsy. Dia naninona koa izy ny tsy mba nilaza tamin'ny monsieur mendrika akory na dia mba hoe fahalalam-pomba fotsiny aza. Izany kosa ve dia mba mety ozy neny. Tena ohatran'ny mampiahy ahy mihitsy ho mahazo ny rahaterysoka. Mino fa misy zavatra tsy mazava mihitsy aloha no any. Ary so kosa ary
misy ifandraisany amin'le nisany teo aloha zao e. Ohatry ny tamberina atao tsaiko tampoka matsy le nyresahan'le maro dia ahoana nefa zany hoe niverina trany zany radera. Ohatra ny tsy mino an'izany kosa e. Sy fahitan'izao fa hoe apidy tosa azy hoe dia mbola iverina indray. Mahafantatra tsara ny toetra andradera, tsy iverina amina ipony an'izany iny. Mety hoe ny fitahan'ny zareo mihitsy angambany izy ko. Manamako andradera sy hoe fanampeko azy mianaka dia aleo rangaha tomboko amin'izay mifanadidina. Aleo mihitsy tonga dia idinako any. Sady efa natorotony radera koa le teorana nesany teo aloha. Tena mety mihitsy zay rangaha. Tena diso tafa ohatra kosa zao mahazo azao aiza ve rangaha ka manotranotra eny gadrana aviteloka mpivavy reny mihitsy ny tena. Aiza ve dia tsy mahazo mivoaka lavitra, tsy mahazo miresaka, indrindra moa fa nyfinday. Raha mahazo hatrano izay fihetsika rehetra. So ihany aloha fa mba navelany resaka tamin'izy mianaka e. Kanefa na izany aza dia voafetra ihany. Rehefa milamina aloha ny sain'izy mianaka dia izay ny zava-dehibe. Fa rehefa nandinika aho ohatra ny marina ihany le resaka nyresahany mendrika momba n'le namany iny fa raha jerena matsy zao mahazo azao dia tena tsy misaoma tokoa le patron be. Tsy fantatro hoe inona marina moa ny tiany atao amiko zao fa dia ny samborina sy ny gadrainy fotsiny aloha. Dia inona koa ny zany zao le asa tiany ampanaovina azy zany. Tena ohatra ny mampanahy mihitsy ny zavatra mety hisy ao Radera, ao ihany vely ty la radera. Mbola teraka misy mba afaka ho aiza moa e. Zao efa nigadraina aloha zao. Aza manahy la fa ho afaka la ato. Efa niteny mantsy patron be fa tsy misy tokony hitazomany any latsono ony. Raha manaraka ny teniny la. Zany ve? Zany hoe alefa modily ty midika an'izany raha tsy mivadika tsony Ka tena marina fe zany lazaina zany raka misy Zava-marina zany e. Izy indray rehefa miteny dia tsy maintsy tanterahany izay lazainy. Dia misaotra azy aloha e. Raha ohatra ka tena tanterahany tokoa izany teniny izany. Fa tsorika aminao aloha raka misy Fa raha za indray aloha dia tsy mba nieritreritry ny hamadika izany mihitsy. Eny manaika fa tsy niteny tokoa raha ny ala teto. Kanefa tsy tao andohako mihitsy nge zany hoe hitoroka tany amin'ny polisy na azandary zany. Ka ilazao izy raka misy ilazao fa tsy hivadika aminao mihitsy io ny hoe radera. Rasy fa azaiko izy rehefa tafahoana izay. Ny tena tsara aza dia aleo mihitsy aloha rehefa vitsy zany asa-panaoviny any la zany dia hiresaka aminy amin'izay koa mba fatany tsara fa tena olona matoko tsara mihitsy ianao radada. Fa hony tokoa raka misy fa inona hoa zany asa-panaoviny azany mba azonao lazaina afy fa tena mahaliana mihitsy. Raha araka amin'ny fahalalako azy aloha dia misy entana tsy maintsy ho taterina maika hoy ny any Tomasina ka mila olona mahay mitondra sy mahatoko ohatran'la zany ny fiara. Aza aminahy aloha fa entana tsotra fotsiny ny entiny la fa tsy misy ohatran'le teo tsony. Zany kosa ve tsy mba mahafalifaly an'la? Tena marina zany raka misy faly tokoa mandre an'izany. Tsapako zao fa mbola mahatoky ihany zany patron be zany. Lazaiko amin'ny la radera.
Ino? Olona tsotra azo resahana tokoa patron be. Fa reny fihetsika nataony lahy reny ny tena tsy reviny. Tsy tiany mihitsy e. Ko ny teniko amin'ny lahy fotsiny dia izao. Arao fotsiny izay baiko mena ny lahy mba tsy hananany ahiatsony alahy amin'ny sisa. Sitako manao resaka mampandradisa amiko fotsiny aloha teraka misy tirany fa enoko ny resany. Tena tokafany ery le patron be satria mety azahoany tombontsoa ampa. Olona tsotra hono le patron be kanefa za mino fa tena olon-doza tsy misangy mihitsy ny fahalalako azy. Iza moa no lavitranao ankerin'izany raha tsy efa tsy ho lahagaidila mihitsy. Aza aloha fa dia hita eo ihany izay toyany. Viva 98.8. Allô, mademoiselle Anitra? Allô, izy indrindra ty fa izy sao miandro izao azafady. Ary ohatry ny very ihany nge ny havana raha tsy tadidy sady monsieur mendrika ihany rety e. Ohatrizay marina, ve monsieur mendrika ihany e. Miala tsindra anga fa tena tsy fantatro sady mbola tsy tafiditra ato anaty répertoire kokoa le numéro anao dia tsy azoko atsaina velively. Ka inona ny vaovao anatra monsieur mendrika? Raha ny aty aloha dia mbola tsy misy vaovao e. Mbola tsy miverina nody fony tatatro amin'izao. Efa fantatro ka. Fa zao ngambary anitra natao aleo tsika miona mihitsy aloha satria mety ho lava ny resaka tiako atao aminareo mianaka ka tsy vita eto. Dia raha mety aminareo dia ho avy any ara-pitsy maraina dia antsika miresaka. Tsy maninona fa mety izany ka. Ndrasy fa ilazako mihitsy ne dia aty aminay ianao misakafo rapitso. Raha tsy mampaninona anareo dia raisiko atanandro tokoa ny fanasana ka. Tsy misy olana re zanatra monsieur mendrika fa tonga hafa. Vonina ny andray anao izay. Izay fa miandry anao izany izay rapitso e. Dia misaotra anao rery monsieur mendrika. Fa tena sahirana tokoa ianao. Izay mianako izay efa tsy ndrin-taona ambony ihany izany vaovao entinao izany. Izany ve? Ka zao no izy ary izy mianaka. Toneo amin'izay aloha ny sainareo fa ilaza vaovao mahafaly aminareo tokoa. Mbola any tokoa raha dera izy mianaka. Mbola velona soma tsara izy nefa hitako miasa saina mafy. Fa ahoana ry monsieur mendrika mahatonga anao hiteny an'izany? Fa niona taminy angalo ianao e, taiza ny onanareo? Eny tokoa ry monsieur mendrika. Fa iza tokoa ny misy azy amin'izao e. Tena nifankahita taminy tokoa nga ianao. Tena niona tokoa izay mianaka saingy tsy fantany fa nanova endrika sy fitafy ka tsy azo ny an-tsaina velively e. Ka eno tsara ary fa tantaraiko anareo izany fiaonana izany e. Raha araka ny filazan'ny manodidina aloha dia tena ato mihitsy izany ilay toerana ny Sandratery. Taso, aleo aloha mody anontaniako sady ohatra misy olona mihitsy io. Azafady eo ramose, mba saika anontany kely reko mantsy fa ohatra ny hoe mitady sofera aminareo dia tonga tompoko mba anontany an'izay raha hoe mbola mitady nareo. Mitady izay fa tsy mitady tsoa efa nahita e. Tara kely ianao. Tena raha tsy vitana zanyko. Ary tsy mila hoe tsofera ve ohatra na tsy haiko hoe asa hafa koa aza tsy maninona zay misy re. Tsy mila an'izany ny ato ka. Fa ndraso resako amin'ny pata dia mandalova manaraka sao dia ilainy tampoka ihany ianao. Fa zao tokoa mpiasa trano zao no tadiavinay maika raha ohatra ka mila ianao. Raha ohatra moa sendra mahita dia afaka makaty aingany. Fa omeko kadô ianao na izany aza. Andraso fa raha vao mahita dia etiko aty ary. Dia misaotra betsaka raha misy tamin'ny fandraisana. Mazava zao fa miverina taty mihitsy zany raha dery. Tena izy mihitsy mantsy le hitako nivoaka tao an-trano tamin'izaho sy le rangahy mbola niresaka iny. Fa
tanina gaga dia izy mihitsy ve nanolo tena niverina tatyindray. Izy nefa efa nilaza tamiko fa tsy mazoto ny asa ty tsony so dia voaroroy amin'ny zavatra tsy ataony io. Dia sanatria ve ka nampiresaka fotsiny izany radera tamin'ireny fotoana nionana ireny. Misy zavatra tsy mazava mihitsy ao ka. Na izany aza dia aloha miverina any tanàna plaza azy mianaka fa mbola velona ina somatsara ny radera. Avy eo ito indray izay toyny. Tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra mba ahafahako mahalala ny marina. Dia ohatran'izay ary ny vaovao tany ilay izy mianaka. Mino aho fa faly ianareo tokoa no mandeha an'izany vaovao momba radera izany. Dia tena nafaly tokoa rery Monsieur Mendrika. Ny zavatra nataonao koa aza tena nafaly anay. Tena tsy niady rery tokoa izay manana anao. Ka dia isaorana be dia be re sa ahoana kiry any? Ie, marina mihitsy izany teneniny izany ry Monsieur Mendrika. Andriamanitra ny hamaly izao nataonao anay izao. Endre. Fa hono ary Monsieur Mendrika. Dia mbola hiverina any tokoa ve izany ianao sa ahoana nataonao? Tsy maintsy hiverina any tokoa ary mademoiselle Anitra. Asa efa natomboka izy ity ka tsy azoko hiverenana intsony. Raha tsy manao azy ange dia tsy ho hitantsika mihitsy izay tena marina. Izany mantsy ry Monsieur Mendrika fa rehefa nandinika dia tapaka koa ny hevitra fa hiaraka aminao hiverina any aho. Ny hevitra hitako dia aleo za mihitsy nirosaka anao an'ilay mpiasa trano mba hahalalako izay tena marina. Ohatra ny hitako mety tokoa reto izany hevitra indry izany ka ho vitandry kosa ary ve ny hanao fihetsika mpiasa trano e? Sy vita foana io roneny rehefa atao tsy maintsy manova fitafy sy fihetsika ohatra ny natao Monsieur Mendrika fotsiny dia lasa izao. Nareo mianaka reto koa dia tena mampimerika. Raha ny hevitra koa aloha dia hitako hoe tena mety izay raha vitanao ry mademoiselle Anitra. Eny saingy miankina aminao ihany moa izany hoe. Nefa tovavy tsara tareo ve dia havitanao endrika mpiasa? Tsy maintsy manao sinima mihitsy ange izany ianao hoe. Tsara koa izao fitafiana izao ry mademoiselle Anitra. Tena tsy fantatra mihitsy fa tena niova tanteraka. Ny fihetsika sy ny fomba fiteny sisa dia tena olo-kafa tanteraka ianao amin'izao. Izany ve? Eno Ianao koa toa variana mijery ahy fotsiny. Ianao aza tsy hitanao. Tena mety be mihitsy. Fa izany aloha io ihany aiza ho aiza eto izao misy an'ilay toerana. Efa akaiky tsika ka. Ry aloha ry izao ilay trano alentsika. Io trano lehibe misy terasy io. Manomboka eto aleo mitandrina amin'izay sao dia misy mahatsikaritra. Naso io ambavahady mihitsy izao ilay rangan'ny resaka tamiko. Manao ny ianao ramose? Asa zao raha tadidinao fa za le nitady asa tato aminareo tamin'ny herinandro iny. Tadidiko tsara ianao ka. Ilay nitady asana chauffeur? Eny tompoko. Ay tadidinao tsara kozako. Dia araka le resaka amin'ny fanaovantsika iny le ramose dia tonga nitondra an'ilay olona hiasa trano tadiavinareo sa hoe sao dia efa nahita aloha nareo tsy mbola nahita mihitsy ka. Ay tsara vita nareo ko. Vao ny antso mihitsy mantsy patron be teo nanontany hoe efa nahita sa mbola tsy nahita an'ilay olona hiasa. Izao hoe andraseo aloha fa hiantso azy vetivety. Eny ary. Viva 98.8. Azy olona tena manana maha izy azy mihitsy any ery Monsieur Mendrika izany olona tompon'ity tanàna ity izany. Izy aloha dia izay. Zereo fa tena midadasika be mihitsy izy izany. Tena manana tokoa aloha raha izao fijery azy zao fa azao aleo miteny mora mitandrina ihany fa tena misy caméra de surveillance ny tanàna. Mino ary fa misy daholo zao any anaty trano rehetra any. Fa taiza ho aiza izao ry Monsieur Mendrika nahitanao any dady izany dia ty ivelany tety ve?
sendra ny voka n'io varavarana indrindra izy nitazako. Mety any an-trano any angambo zao no misy azy ary mino aza fa mety arahamaso mihitsy izy zao amin'izay fietsiny rehetra taony. Ho sarotra ihany aloha ny fomba eo anaminy raha tsy hoe mivoaka kely ohatran'izay hitako izay angambana izy. Fa inona marina ary ny zava-nitrangy. Raha ny fahitako azy anie izany dia ohatran'ireny prisionnier mihitsy dady. Ka raha ny analizy nataoko tamin'izay rehetra niseho aloha dia tena izany mihitsy io. Nefa aloha okontsika tsy hino avy hatrany hoe izay ny tena marina. Efa tiantsika izao dia mino fa tsy maintsy ho fantatsika eo amin'izay izay tena marina. Enganiry monsieur Mendrika. Mendrika, hitanao ve ny hitako? Tsy dada ve mivoaka miaraka amin'ilay ranganandray atsika? Moramora ihany aloha no sao dia misy mahatsikahatra eo ny fietsika eo e. Tena izy mihitsy iny. Na izany aza oka aloha tony tsara fa sao dia animba zavatra eo ny fihetsepo tsy voatandrina. Reto izy fa manatona ty mihitsy. Zory zareo raha araka ny resaka amin'ny fanaovana sy patron be dia samy raisina hiasa daholo izany nareo roa e. Zany ve tompoko? Zany mihitsy. Ay, dia misaotra betsaka anareo raha misefa dia tena olona mitsinitsy tokoa nareo aza matahotra fa ho mpiasa mendrika sy avitrika tokoa zay ato. Tsy misy isaoranareo ny amin'izany fa dia matoky anareo tsara zany zay Eny tompoko. Mino fa hiasa tsara tokoa nareo. Raha manaonao foana eo nareo dia zany ray no atao amin'ny patron be mahita rara mantsy. Fa hono aloha Eny tompoko. Izafy aloha ny anaranareo fa tsy voaresaka teo marina. I Balita tompoko no anarako ary izy kosa ny Kalasoa. Eny tompoko. Ay, fa ny mahafantatra an'ilay Balita sy Kalasoa zany Eny tompoko. Za kosa ny raka misy aminy ary zato rangazy zato no ratera. Ty zany ny mpamila atao amin'ny tanàna ko raha araka ny tenin'ny patron be dia Balita zany no hiara-iasa amin'ny ratera. Mino fa fanaraka tsara nareo. Dia no kosa ary kiala kely mikarakara ny tokantrano sy mikarakara ny sakafo mipiasa ary ny sakafo ny patron be. Dia afaka manomboka miasa amin'izay nareo manomboka izao e. Eny ary. Eny tompoko. Izay izao vao mazava. Mbola vela tokoa dada. Tsy manteraka ny eritreretana azy izy akory. Na zany aza hita misoritra eny amin'ny endriny tokoa ny adi-tsainy. Dia tsy azona tsaina tokoa mantsy. Zany any tia mitona ho mpiasa trano ty. Ary tena tsy fanta mihitsy na zany monsieur Mendrika. Tsy maninona izany mampety zavatra koa tsy fahafantarany anay. Izay mihitsy koa no tena tadiavana mba tsy hisy ny zavatra fa mety hitranga. Tsy tena oro mihitsy mivoaka nahita ny dada kanefa mbola tsy misy ninina azo atao aloha ny amin'izay. Aza manahino ry dada fa efa tonga izay miala tsiny raha manafina ny endrika aloha fa manomboka izao mantsy dia hanomboka eto ny sarimihetsika. Tena mety amiko mihitsy izany programa izany. Resaka tsara amin'ny ratera izany ko. Raso ary aleo aloha lamina tsara mba hahafahana manao ny asa ara-dalàna. Raha mba fantatry reto olona reto tokoa ngamba momba tsy nahampiditra tato ohatr'izao mihitsy ry zareo. Eny na ratera sy ny zanany aza nge dia tsy hanampony momba velively aleoko aloha andeha amin'izao rehefa mazava ve ny raha ty tsy ho fahataniny ihany ny marina
le raka misy ve sany miresaka ato ambadika ato izany? Ie, tena izy mihitsy. Aleo aloha enona tsara izay resany ao hoe sady oatra misokatra le varavaran'efitra. Reko tsara amin'izay izay lazainy. Aleo voto fafana lala tsara dia atongilana tsara ny sofina. Vovony araka misy dia tsy azo ivoaka eto mihitsy avy zany e. Fa inona mihitsy ny tena hevitrareo e? Dia aiza koa zao izay patron be lazainao fa ho tonga hiresaka amiko? Tsy mba fantatra reo ve raka misy fa manambady aman-janaka ngia e. Ary mitaitena mihitsy zao ry zareo any amin'izao tsy fahitana zao. Aiza ve dia sady tsy avelanareo ivoaka eto amin'izay koa higejainareo ihany koa ny findaiko. Manoatra ve ranga no reny gadra lavo reny mihitsy. Azao rahatera. Ahoana? Mialatsiny aminao aloha. Tsy izany tompon-kevitra amin'izao fa patron be. Fantatro ny adi-tsaina masonao kanefa atahoana fa izay aloha ny zava-misy. Tsy mba fantatro tokoa mantsy fa fahatsoana be vavany eny nataonao e. Aiza ve dia tsy mba nisy fampilazana akory fa tonga dia niletika tsy mipotra tsony. Dia mazava be any izany fa misy saina ratsy ao aminao e. Ka zao fotsiny teniko aminao rahatera. Mbola tezitra aminao patron be fa rehefa tony ny fony a tsy maintsy alefa mody foana ianao. Dia izany sanatro monsieur mendrika ny zava-misy reko a. Fa ny zavatra tsy fantatro aloha dia hoe ahoana ka? Hoe inona izany adsoina lehibe nataony tady izany ka natezitra an'izany patron be izany. Inona marina izany? Satria momba an'izay izany no antony hitazonany zareo any-tady ohatran'izao. Izay vao mazava amiko. Mino afa ny momba an'ireo rongony sy tandradera atao anaty kamina ireo mihitsy izany zao no antony hitazonany zareo an-dradera. Mety matahotra mantsy zareo fa hivadika rahatera dia izao nitazoniny aty izao. Ary ina koa tia nalasa saina monsieur mendrika tam'y zao reny izy ry mademoiselle lanitra. Fotoana izao ngamba ilazako anao ny zavatra nitantarany dadanareo ahy. Mino fa izay mihitsy no antony natonga an'izao hitazomany zareo azy ity izao. Eny e, niniko tsy nolazaina taminareo mianaka ihany aloha izy satria tsy niveriko hoe ho tonga amin'izao zava-misy izao tsika. Saingy ankehitriny dia aleo hazava aminareo amin'izay ny tena tantara. Mino koa mantsy fa tsy nilaza zavatra betsaka taminareo ny tena antony ny elana izy. Ka zao ary ny tena antony ny elany taty e. Viva 98.8. Totrotro izany ry mademoiselle lanitra ny zava-marina ny tantarany dadanareo tamiko e. Natahotra ny voarory amin'ny aferany rongony izy dia naleny mihitsy niala sao dia dirana andreko. Kinanjo moa zao raha mahitsony zava-misy nahazo azy. Tsy nahamelany zareo mihitsy izy. Natahorany mafy mantsy sao dia mivadika amiko. Raha izay tokoa no zava-misy marina dia tsy mampino marina mbola hiverena ny dada aty tsony. Fa mety ho voafitaka izy na koa nalaina keriny mihitsy aza. Raha nieritseritra aloha mety ho izay mihitsy. Fa ahoana ary mademoiselle lanitra? Ahoana tokoa zao izy ny filazan'ny dadanareo rehefa niverina tany an-tananarivo izy ka? Sy nitantara zavatra betsaka taminay izy e. Zany ve? Ie. Fa ahoana ka? Nilaza fotsiny izy fa tsy mety aminay on'ilay miasa lavitra noho ny toe-pahasalamany. Dia aleo no miasa eto Antananarivo ihany. Sady amin'izay koa no mba tsy ho lavitra aminay fa dia manjana antsony. Ka raha zany inge dia nafeniny anareo tokoa zany ny zava-misy marina rehetra e. Tsy tia niasa saina kosa angambonareo e. Tena marina tokoa izany ry monsieur mendrika. Tapaka ny hevitra fa tsy hamela azy irery kosa ary monsieur mendrika. Nahoana kosa izy mampitondra ny fahoriana ohatr'izao nefa tsy nisy ratsy nataony akory. Tsy manaiky an'izany ary monsieur mendrika, tsy maintsy hanavitra ny dada.
Efa vita ve ny sakafontsika ha? Efa mandoatra mihitsy aho zao Ramose a. Ay. Raha izany dia loary ary aloha ny sakafon-dradera fa zano anaty razy any aminy. Ny tompoko. Dia miala tsiny amin'ny lahandray radera fa baiko ny ka tsy maintsy tanterahako. Tsy maintsy omena an'ireto fanafody tany amin'ny ngaramasim-pomasy reto izany ela. Ary aloha ararako avetrana tao anatin'ny ranony ato. Zay mety tsara. Mahery izy alaradera povery tanteraka amin'izay izany fitadidiany lahy manomboko izao. Fa maninona ary ny raka misy indray no misehoana anaty trano sakafo mitady any an'efitranony. Toa tsy mba fanao ny mantsy izany ka mampieritreritra. Ary sao dia mba ho finoandro io kosa ary dady. Aza hitako an'izany Andriamanitra. Raha izany kosa dia fakahita maro antsika raka misy a. Ory le balita. Endra amse? Zao fotsiny teniko amin'ilay tsara vitana tokoa aloha lahy tafiditra ny asa tato e. Satria ireo tonga talohan'ny lahy aza tsy voaray. Ko ataovy tsara ny asa fa aza manao vinany mihitsy e. Misaotra anao tokoa le Ramose. So ihany fa teo anao nanampy anaiko. Tena tsy tafiditra tato ange raha tsy teo ianao e. Mahazo matoky ianao fa tena iasa tsara mihitsy aka. Ka efa niteneniko an'ilay sany tamin'ny fandraisana an'ilay sany fa iara-iasa zany lasingaradera e. Dia zao koa samy manana ny tsy ambaratelo ny daholo ireo mpiasa rehetra ato. Kofery tsara ny vava tsy isian'ny olana. Mazava? Tandremo tsara fa misy manara-maso foana nareo amin'ny fihetsika sy rehetra ataonareo ka mitandremo. Farany. Tompoko. Marina fa efatra nainy tato ny aradera. Kanefa oke lahy hitandrina tsara. Aza dia matoky azy loatra. Nafatra mihitsy azy patron be mba anarahana ny fihetsika rehetra sy zavatra ataony rehetra. Matoky an'lahy amin'izay. Eny ary. Voaray tsara zay Ramose fa aza manay ianao a. Ila zao patron be fa azo nitokisana tsara e. Aleo aloha ekena dolo zay lazainy mba ahafahako manaraka tsara ny tantara. Rehefa matoky tsara mantsy zareo dia tsy ho sarotra amiko ny alalan'ny marina rehetra ato. Rehefa nandinika ny resaka ny fanaovana sy raka misy ary mademoisellanitra dia resy lahatra fa tena misy aferamaizina tokoa ataony zareo ato marina dolo ny voalaza ny dadanareo tamiko. Fa inona mahatonga anao hiteny an'izany? Misy zavatra tsy karotra ao anga? Tsy mbola nahita hoe porofo mazava aloha fa ny tenin'ny tamiko no ilazako an'izany. Nanafatra tamiko mantsy izy fa misy ny tsy ambaratelo ato dia tandremo izy mba tsy hivoaka izany. Efa mazava be ne izany fa nilaza tsy nanontaniana ary zareo e. Ary ny fahafantaran'ny dadan'izany tsy ambaratelo izany mihitsy izao no tena antony hitazonany azy ohatr'izao. Ngamba tahorany amoaka ny sekre rehetra dia ho vaky-barareo daholo ny afera ratsy natao. Tena marina mihitsy izany ry mademoisellanitra. Lazaiko ianao nitsoron-draka misy tamiko mihitsy ange tsy fahatokisany andradera rainao tsony. Za mihitsy azy zao no asainy hoe anara-maso zay rehetra atao andradera rainao. Izany very monsieur Mindrika. Raha izay ny izany dia tsy hamela ny dada hiala moramora eto mihitsy ry zareo e. Sa ahoana ozy izy ianao? Tsy tia anakivy mademoisellanitra aloha e. Raha zao tokoa aloha mitoy tsy ho hafa be le tokoa radera. Tahaka ny tsara ny zavatra mety hiseho sitranga. Aleo dina tsafaina aloha radera raha mba
nandaitra ilay fanafotony mekasina tsy dia ahoana le tiradera ao tsara ve ao tsara veradera sa manakory otry ary tao tsy mamaly ny arangady raha zany mandinika ana fotsiny raha ny fijeriko azy dia nandaitra ilay fanafoty ka jereny adala raha tsy mitorororo ohatry ny reny akovokapoka reny oratera fantatry ala ve za miresaka any laty sa ahoany ha latera ay vo tena very tatety le ty ka jery fa anontaniako izy ty ivongivondohatra ny tararaka lany atoty dia mialatsiny le syradera fa tsy maintsy taterahana mibaiko ny patron be so azy ala fa nitahinjanahary mba tsy nataony amin'ny fanaovana azy toa an'le maro izany aza manao teny aloha mahazo andratery iny mindrika fa lasa nifoka nitondra fiara niaraka amin'ny rakamisy fa hoaiza ry zareo reny engany mba aritrano ry zareo dia amin'izay amody manatitra ny sakafo ny dada dia anararoatra iresaka aminy meno fa ho fary tokoa zao izy raha mahafantatra fa zahazahana ny any aloha ty mpiasa trano ty tandremana tsara nefa sao dia misy mahita toa hitako misy mpiasa manaramaso ihany mantsy na dia tsy miseho mivantana aza na zany aza aleo terinaingana sady efa vitako ty ny sakafo mila mailo indriry anitra eto koa moa misy kamera manaramaso ato ndrasy fa hitako ny hevitra ohatra misy fila kely izay mifampitohy amin'ireo kamera ireo dia iny fila iny aloha ny tsoako mazava ho azy fa tsy mandeha tsony ny kamera rehetra amin'izay mety rangazay ary aloha sy ndrasany ela tsony fa tonga dia vitaina ny asa Viva 98.8. Ty ary totra mbola matory any tady zany aleo foazinaingana ka dada mifoazy ianao fa hianitra ihany ty tonga ty dada hatry marina ary ohatrany tsy fantany ane za miteny jereo fa na dia efa nesoroko aza ny saritafa dia mbola tsy fantany mihitsy andraso ranga odiko tsonoko mafy so dia mbola matory kosa ny sainy dada hoa mbola matory venao zany dada hianitra ihany ty hianitra ty miresaka aminao ty re dada fa iza moa ianao oe hianitra iza moa ianao fa tsy fantatro ane hianitra zanakao ihany re ty fa ngasy tadidinao indray za marina raha mba fantany mihitsy jereo fa mandabe mihitsy ny lohany ny sakafony ihany no hany misy tsy mazava zao ka lera nefa ty mandeha ihany aleo aloha miala eto aingana sao tonga tambiko eo ihany ry ka misy ka tratra eto aleo manaraka indray mitady hevitra fa inona ary nahazo any dady totra mivery tadidy izany ny fahitako azy mety nisy zavatra menondreo any dada mihitsy angamba matoa tsy mahalala olona ohatran'izao izy
raha zany izy dia tena olon-dratsy mihitsy reto olo reto. Mila mivonona tsara zany fa tsy ho vita mora ny atom-bola atao. Mba manahoana ary izay ny dianjanako sy misy miendrika any, tao tsy nahitana vaovao akory. Ohatra ny mampitebiteby amitsy zava-misy zao ka. Raha dery ty efa mampiasa saina ary zareo koa toa ohatra ny mampiditra olana vaovao indray. Dry, fa iza koa ty miantso ty. Marina tsy hianitra mihitsy ty. Allô, hianitra ve io? Za mihitsy ty rineny a, aza taitaitra ianao e. Ahoana moa rehetra ny tsy ho taitaitra? Zao nareo voreko. Fa inona aloha ny vaovao any e? Betsaka ny vaovao rineny a. Ny sorana an'Andriamanitra aloha dia hitanay aty dada. Aza mandefa eritreritra be loatra tsony fa mbola velonay nisy e. Tsy ho lava resaka fa aleo rehefa tonga any izay miresaka tsara. Izay fa veloma ianao rineny a. Mbola betsaka ny zavatra ataonay ka tsy afaka hivalapatra. Marina raha tsy nisy nyresahana akory kalakely iny. Na izany izy nefa salama tsara daholo ny alory zaloha dia izay ny tena zava-dehibe e. Iny ihany fa na maika azo dia ny ahafantarako ny tena zavatra nitrangany marina. Zaho koa ny toa ohatra ny tsindren-daona ambony ihany eto. Ny tsara angamba dia aleo tonena ny saina maneritreritra fa fantatr'Andriamanitra ihany izay mahasoa e. Fa hono Ramsia, miala tsiny aloha raha somary manontany kely e. Fa momba n'inona ny tiany lanontany iny? Momba ny garadera ihany ka. Maninona ka? Ohatry ny mpamily mantsy ny fahafantarako azy nefa ohatry ny tsy mitondra fiara tsony izy dia hitako mijanona ato tanàna foanako. Fa tsy salama nga izy io? Raha ty koa mba mahita tenenina ka. Zaniko. Ka zao e. Raha momba ny rahatera ny teny lao fantatra dia somary efa reraka izy ka najanona kely aloha. Ay, tanlahy ihany koa fa somary efa lehibebe izy. Raha ny tena marina koa izy dia tsy nahatikisa amin'ny patron be tsony izy a. Namadika amin'ny pata be izy ka izay tsy atikisa amin'ny pata azy. Dry, tsy azoko fa namadika ona kosa ny rahatera raha misy zao e. Matoa alahy ny raisin'ny ny asa taty dia mino zahay fa azo itikisana tsara elahy. Ko dia manavatrafatra ny latsara aloha tandremo so anao ohatry nataony rahatera fa dia ahita raharato koa izay mijoro mpamadika. Marina tokoa aloha izany raha misy zange efa nanome toky anareo e. Za manany amiko indray aloha raha nareo fa tsika tsy mpamadika izany e. Ka efa manontany moa lahy dia aleo fa zavaiko an'lahy zava-misy na tonga ny rahatera ohatriny io e. Eny ary. Zay vao tena mazava zany ny antohitasonan'zareo an-draterato. Eny tsy mivoana loatra amin'ilay faneritreretina ihany aloha ilay resaka e. Saingy zao vao tena fantatra ny marina rehetra. Nahagaga koa dia tena nibaradaka tanteraka raha misy ary tsy niambamba akory izy ny tantarany tsy ambaratelo rehetra e. Dia mbola nampitandrina nefa raha misy ary nampitahotra mihitsy aza fa tsy vita mora tokoa ny rehefa tezitry patabe. Fery tsara ozy izy ny vava. Zao vao tena mazava fa tena nitombona daholo ireo voalazan'ny garadera tamiko e. Manomboko zao dia tsy maintsy mitady izay pirofo rehetra ilary mendrika. Tsy maintsy sakana n'izao asa ratsy sy abibiana ataon'ny patron be sy ny tariny zao. Ela ny toratorahany ireo ka tsy maintsy avo-maso nangatra amin'izay e. Rehefa tena matoky anao tanteraka mihitsy ny ringa zany ro monsieur Mendry. Hitako toa tsy misalasala mihitsy izy miantso anao rehefa misy korsa tao any ivelany a. Moramora ihany aloha fa sao dia misy mahino ny resantsika kia.
Ary le balita koa ngena anarako fa tsy zany monsieur mendrika zany oe etoko moa mialatsiny aloha fa tena tiako tokoa hoe efa zatra koa le vavaka tsy voatana tsoko zany ve zany aza leo mitandrina tsara any fa so de hitandozy etiko fa zolo ny angaviko anao mba hampeo hitatitra nyreto tanyreto provision mpiasa voany vidiana matsy reto ka ho apetraka any an-dakavy daholo ny ndao ary de misaotra rehetrika lasoa vazivazy re zany zao ny tena antony tondrako anao ty zara za nisy an'izao mba hahafahantsika miresaka tsara zao ndray ary ny vaovao farany ry mademoiselle anitra ary tena nitombona mihitsy anie zany le resantsika ary monsieur Mindrika le hoe ahoana ke tena nitazondry zareo mihitsy zany data sao de mamoaka ny tsiambaratelony rehetra fa ny tena zava-dosa angery monsieur Mindrika de asa na inona no mendro zareo any data fa ohatrany tsy tonga sainy zany data rehefa resahany ohatra fa inona no mahatonga anao hiteny an'izany ry mademoiselle anitra tsy tonga saina aona koa ngalo ianao niona taminy ka niona taminy tokoa ary ny resaka sy ny seho tava taminy mihitsy aza zany ve nefa de tsy fantany mihitsy na de efa ny tena zao hoe hianitra zanakao ihany any tia miresaka aminao ty fa ahoana koa ary zany tena tsy azoko mihitsy ary so de mba nomendry zalahy zavatra hafa kosa ary izy tena mahagaga nge zany marina manano zany koa ary monsieur Mindrika satria nisy fotoana ngaraka misy mihitsy nanatitra ny sakafo ny dada tany anefitrano ny tany de mety hoe tamin'izay angamba mety nasiany zavatra na fanafody tokoa le sakafo de zay voalazako anao zay tena very tadidy tsy mahalala olona mihitsy dada na de efa nikotrokotroako azy izy de tsy miverina mihitsy ny fitady diny karaha zany tena mila mandray fepetraingana kitsika satria tena efa zangy mihoatra ny lokosa nge zany zany mihitsy mety hoe tsy ho vonoina mivantana zany raha tera fa nataony zareo verisaina tanteraka ka zao ry mademoiselle anitra tsy handrasany ela ntsony fa tsy maintsy atao aingana ny action fa raha andrasany ela io de mety zay ny vitany amin'ny dadanareo eny mety hoe ho lasa dala tanteraka mihitsy azy ka zao ary no ataontsika eno tsara fa mandeha fotoana Viva 98.8. Araka ny voalaza monsieur Mindrika zany de tsy maintsy hivoaka indray zareo rehefa aveo amin'izay fotoana izay manararoatra mamoaka ny dada ao tsy maintsy isa nefa ny fifandonana satria mbola eo ireo mpiasa roalahy izay miambina sy manara-maso manomboka eto zany de tsy maintsy ampiasaina amin'izay ny aiady izay efa nianarana hatramin'izay ena no votana ka tsy maintsy niatrika hatrany farany indriry anitra koa iny fa lasy mendrika singaraka misy manomboka eto zany de za amin'izay ny tompony sehatra voalohany aloha zany de tsy maintsy atao amin'le fanaovana azy ny kamera zay mety tsara zay de avy eo midina moramora maka ny data oe marina tena misy mpiambina kosa io kay de inona atao rasy fahitako ny hevitra esoroko ty akanjo ambony ty de mody atsoko io fataitra marina tonga de asiko tampoka amin'izao mianahany zao inona ty de matry zay fa tena torana marina ary aloha tonga de ararotiko amin'izay
soa tonga tampoka eo kory ngiaraka mihitsy. Tena mbola matoro tata marina. Aleo raha tonga dia tsanganaingana dia tantanana mivoaka ato a. Ndao aingana ary dada sao dia tratretry antsika. Avetsy ianao ho tantanako dia ndao amin'izay. Mba nanahoana ary izay izy mianaka any mihina aloha fa tafavoaka somatsara ihany izay zareo raha araka ireny davitra natao ireny. Mademoiselle anitra koa raha araka ireny fihetsiny ireny dia azo atokisana tsara ka. Tena tovavy mahery ratsaina sy mahery fo tokoa mantsy raha ny fahitako azy iny. Sady izy raha teo koa nianatra haiady, sarotra aminy fanehitra amin'izay fahavalo misy ihany. Za indray izany tsy maintsy miaritra manaraka izay zava-miseho eto aloha. Mila marinina tsara ny profo rehetrarehetra. Jereo fa tsy vita manao aferana arangony fotsiny reto fa manao trafika amin'ny fanondranana an'ireo biby sarobidy izay tena harem-pirenena tokoa. Efa mazava be mihitsy zao ka aleo atsonaingana ry zalafa sao dia ho tratra oriny eo ka ho lasa daholo ireo aferamaizindreo. Aleo tonga dia tratrarina mbody omby mihitsy rangareo fa tena fahavalo-pirenena. Allô? Ohatra marina fa ina zandry zalahy. Olety polisy zany tonga izany. Ary aloha tonga dia tairina misoso dia mitsoka eo. Aza misy metsika ataovy ambony dolo ny tanana. Basy ty atanako ty dia efa mitena izay. Fa inona koa ty ataon'ny latily balita? Ambony tanana e. Angamo elahy ka polisy tena mpamatika lahy. Tsy ho ataonay vita moro zao ary tsy ho afa-be lahy. Moramora kely ianao raha ka misy ary tandremy fa raha vao ratsy fihetsika eo nareo tonga dia tifiriko avy hatrany. Zao raha ka misy fantatro fa gaga ianao raha nahita ny fihetsika teo ka mpazava ny resaka dia aleo ary tonga dia tsoriko aminao fa ny officier de police miendrika izao manoloananao zao tsy balita araka le fahafantaranao azy. Manomboko zao tsy ho afaka eto tsony nareo raha ka misy fa efa anananay dolo ny profo rehetra. Tsy vaninareo e. Tsaro fa rehefa ela nanaovandratsy raha ngaty dia tsy maintsy tratra ihany amin'ny farany Tena tsy diso mihitsy ny ahako maro. Tena polisy tokoa le zalahy ty. Eza tokoa nanapa fa tena voafitaka tanteraka ny rehetra tamin'ny fiakanjony sy ny fihetsiny. Raha izany dia mety polisy koa izany ny tsara vehivavy mety ny tatiny. Mody miseho tambahoaka be avy any amin'ny tanàna. Tia voaloza marina. Sendra nitampoka tsy mahalehilahy. Natsomoana tao fa dia tratra zany. Kanefa na izany aza mbola matoky amin'ny patron be. Mantsy fa tsy amelana irery izy ka. Zao le sy nataovy lahy ao an-tsaina le tsy valary ty fa natratra ny laza ty andro any dia tsaro fa tsy anay kresy velively tsy mahalala amin'ny patron be anay mariny lahy. Ary zao koa nataovy ao an-tsainy lahy tsy ho afa be la amin'izao zavatra ataony lahy zao lahy fa miomany. Asa aloha fa dia tratra zao nareo ka dia nareo ny tokony miomana fa miandry anareo ny fontsy. Tsy sitrany zany ty Ary zao dia zao ihany koa dia tsy maintsy ho samborona zany patron anareo zany fa fanetry be ny firenena. Andao zalahy tonga dia daholo ireo fahavalo-pirenena ireo daholo.
saorana aloha Andriamanitra fa tafavoaka ety ivelany tsy nisy sakatsakany. Na zany aza leo aloha tsy mbola andia fa raha tsy diso mantsy dia mbola misy mpiambana ray any. Ondrasy tokoa hoe fanakaiza tokoa ary fa tsy tazako. Ery amin'ny vavahady risy ary ohatra amin'ny variana amin'ny lala finday any izy zany. Ndrasy fa tsy koko moramora dia tonga dia asiako tampoka avy ety ariana. Tsy rehefa tsy merika mihitsy fa variana tanteraka. Ndrasy tena vo tsaratsara tao amin'ny ato ny marina. Tonga dia nilofika. Zay ary aleo alaina amin'izay tata fa efa malalaka ny lalana. Ndao anjery tata fa malalaka ny lalana. Zao ilay lalana natory monsieur mendrika. Tonga dia manaraka moron-drano izy. Tsy manaraka arabe mihitsy. Aty zany e. Ndao ry dada. Oe, tena monsieur Mendrika ty miandry ty marina. Allô, mademoiselle Anta? Allô, monsieur Mendrika, za ihany ty e. Efa tafavoaka zao zay ary efa mandeha manaraka ilay moron-drano voalazanao. Kosa, tsara zany e. Fa zao e, efa afaka mandeha amin'ny lalana mazava amin'izay nareo mianaka so fa tsy voatery afinafina intsony. Tonga dia mandehana mivantana eny amin'ny komisariat amin'ny polisy fa miandry anareo any e. Zay fa mazotoa e. Ahoana koa ary zany e. Fangamotsy niaraka tanandraraka misy indray ty monsieur Mendrika. Nanonana any amin'ny komisaria indray izy miandry anay. Fa ina koa ny ataony any amin'ny komisaria? Ohatrany tsy mazava koa zany a. Sy, sako ny tao miasa saina ito. Aleo arahana ny teniny dia hito izy monsieur any. Viva 98.8. Tonga ihany marina. Dia aiza zany no ahitana monsieur Mendrika? Iny tokoa izy fa mivoaka avy any. Mety efa tazany angamba izay matoy izy nivoaka. Ay, tongonareo mianaka. Ka mandrosoa ry aloha. Tonga dia mipetrapetra, mino fa vizany zao nareo ko. Tsy dia vizana manao ahoana akory ka. Le lalana fotsiny no nanany sarotra kely. Fa hono ary monsieur Mendrika. Hoe ahoana? Fa inona moa no ataontsika aty amin'ny komisaria aty? Dia nakaiza koa niaraka misy? Fa ngamotsy niaraka nareo e. Niaraka tokoa zay ry mademoiselle Anta saingy efa tonga izao ny fotoana tsy maintsy isarahanay amin'izay a. Fa ina koa ary nyty monsieur Mendrika io lazaina fa tsy mazava amiko mihitsy. Eny e, mety ho gaga amin'izany ny resaka ataoko izany angamba ianao nefa miala tsiny aloha fa somary nanafina zavatra taminao hatramin'izay e. Tonga kosa nefa ry mademoiselle Anta amin'ny fotoana alalany marina ka ankehitriny dia azavakeo aminao ny zava-misy ny zava-nitranga rehetra. Dia ohatrohatr'izay ry mademoiselle Anta ny nomba. Zay koa ny antony atongavako eto zao. Ankehitriny moa zany dia vita soma tsara ny mission ka rehefa mpiala-tanan-kodolo zao ny porofo-rehetra entina mpangana azy ireo a. Ve ka polisy miafina ianao ty e. Tena tsy napoziko mihitsy. Dia tratram-botiombo mihitsy any zany ringaraka misy ny namany. Tena zay mihitsy. Ary dia tsy afaka hiala intsony.
fa le patabe izay tena todonikotrika tamin'ireo aferamaizindreo aloha sisa zao tsy maintsy hoe ho samborinaingana dia aingana mihitsy. Fa ngamotsy hoe avy ety ihany le patron be. Tsy avy eto izy akory zay ny filazany Rakamisy sy ny tariny. Any Antananarivo any no tena fininany. Ka zao hoe tsy hijanony letsika fa tonga dia miakatra avy hatrany. Tsy fantatra mantsy sao dia efa rehan zao dia mety hoe afaka hitsoaka andositra izy. Tonga ary dia mimana fa efa misy fiara hitondrantsika eo zao Zay ohatr'izany ary neny ny vaovaonisy tany Isaorana an'Andriamanitra lehibe fa tonga soamantsara ety ihany izay. Ay ve resika zava-doza toy izany nenanareo tany. Dia miaiky andry tokoa retsy tamin'izany fiasaina vitandreo izany. Mena fa ny tompoko retsy no nitasy mitantana ny dinareo Namaly vavaka tokoa izy satria tsy nitsahatra mivavaka ho anareo foana ny nahandro izany na alina. Ankehitriny dia isaorako lehibe tokoa izy fa nivaliany tokoa ny vavaka izay nataoko. Rehefa raha-pinoana tokoa neny ny zavatra atao dia vita foana na dia sarotra aza. Teneniko an'iny tsy vita mora ny zavatra ny ainanay tany. Tantarainy izany ka mora. Fa dada mbola tsy tonga sainy ity izao no tena olana. Dia inona no tokony atao ry neny sa ve tsona dokotera? Jereo dia izy fa reniko ny torimaso tsy mahatsiaro tena mihitsy. Ny tsara angamba retsy dia aleo mihitsy mopera no tsoina. Mopera izao ny noko fa afaka nasitrana azy satria tsy aretina tsotra mihitsy izao mahazo azy izao fa asan'ny satana. Tena mety tokoa izany ry neny Raha ny fahitako any dada aloha dia tsy maninona loatra izy eo amin'ny ara-pahasalamany. Le fitadidiana fotsiny no tena tsy ao. Ndrasary fa za mihitsy no any amin'ny mopera ka engavy azy mihitsy mba ho tonga aty an-trano Mba manao ondry zay ianao radera, efa mba mahatsiaro saina tsara ve? Fa naninona moa zara-bodiny tsy mahatsiaro saina? Mba miorano kely aloha ka tena maina mihitsy izany tendako izany. Andraso ary aloha ndraso fa karaha no hanao any an-dakozia. Efa mba nanao ahoany dada izay ry neny Efa mifonga izy ao? Avy retsy ny lanitra ka tsy takatra. Efa niverina soamantsara retsy ny saindray indria. Maninona tsara ve ry neny? Efa niresaka nga izy ao? Mandeha andry raha hijery azy eo fa za aloha ndeha haka rano sotroiny. Eny ary aleo ara hijery azy. Voary aika nisy an'izany tantara voalazanao izany anaka. Marina raha nisy jaroko mihitsy izany. Ka raha izany ange saika ho very tadidika tsy hahalala ny momba asianareo dia manjanoko tsony mihitsy aho izany. Izany mihitsy ry dada. Tamin'ilay fotoana nahatongavanay tany aloha mbola tonga saina tsara ianao saingy tsy nahalalanay satria nanova endrika sy fitafy izay. Fa nisy fotoana raha ka misy nanatra ny sakafonao tamin'izay dia noho ny apitso gaga raha andeha hakanao fa tsy nahalala olona tsony ianao na dia efa nitonona ny anarako sy ny siotafa aza. Izany ve anaka? Dia misaotra anaka. Raha tsy nisy anareo sy mientsika inge izany dia efa maty na koa mety ho lasa dala mihitsy. Tena tsy mba naposiko mahery foto izany io zanako dera. Ary dia gaga koa raha nareo fa manamboninahitra polisy koa anety monsieur Mendry. Na hinanafina ny tenany tokoa izy ka. Na izany aza fitaovana fotsiny izy roa tany Andriamanitra no isaorantsika be dia be. Jereo koa izao nanasitrana ka nampiverina fitadidianao izao. Tsy tena tamin'ny fomba mahagaga ve ny fahasoavany? Tena marina tokoa izany raboto. Dia tena isaorana tokoa ny Tompoandriamanitra fa izy le tsy mba manarina dia tamin'ny sarotra indrindra aza.
oatra misy mandondona ane izany ndraso hoe jerena. Ohatray marina ay ve monsieur mendrika ihany mandrosoa petrapetra e arapaina aloha tonga soa aty aminay dia misaotra betsaka rery mademoiselle anitra miala tsiny tokoa aloha raha ohatra ny tonga tampotampoka fa mba nisy fotoana kely dia tonga nitsidika ka manaona daolina aloha nareo aty zao indrindra moa fa njaradera nanaona tokoa izy zao tena miracle ary monsieur mendrika zany ve tena sitrana somatsara tata sitrana somatsara hoe njaradera eno a tsy azoko inona no nasitrana azy nentina tany amin'ny dokotera nga tsy ny dokotera korona nasitrana azy fa mifanahy masina fa nifanahy masina hono zany ry mademoiselle anitra ndrasy fahatsoka izy mivady dia ry zareo ny anasavanao ay eny ariko dia izany sy zany rery monsieur mendrika ny zava-nisy tato tena mahagaga tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena nahagaga tokoa zany izy menakafika ka efa tsara tokoa ve zany ianao io loha ny aradera efa tena mahatsiaro saina tsara zao zany ka dia misaotra betsaka tamin'izay rehetra nataonareo re voalohany mendrika eno dia aiza zany zao ry raka misy sinonamana izy efa voatazona ny dolo reo ka na le hoe patron be koa zange dia efa voatazona ny koa marina hoe fa mba ohatran'iza loatra ry se zany patron be zany ka na iza zange mbola tsy nahita tavan'izany olona zany mihitsy ao izy ry njaradera eny mbola azo lazaina fa mbola tanora tokoa aloha izy zany monsieur Fenason zany ny tena anarany eny raha linany alalazy nareo dia ndao nareo hoentiko hijery azy ihany ary dia tena linany ahitan'izany olona zany tokoa ary mendrika tsy taditinao ka fa olona nahavita nanao ratsy amihitsy ange zany olona zany lazaiko anao aloha fa tsy ataoko vita mora tokoa raha zay nataony tamiko izay hijoroako vavolombelona eo amin'ny fitsarana mihitsy Viva 98.8 ka mandrosoary nareo tsy afaka naminy kinareo fa mitazana fotsiny zany no azotsika atao reo dolo zao ry zareo io lehilahy misy volombava manao akanjo mena io le monsieur Fianoasina lehibe any ndry fa masoko ve raha body ny mandrosa azy za kosa ny mbola matory fa misy inona radera inona no mahataitra anao ka tsy hitanao ve io lehibe andry zareo io marina tsy le feny zanaky dadatora zaka io marina inona tsara hoe radera tefa zany ho ifeno hoe eno matsy anao andraso hoe jereko tsara tena izy tokoa io radera aona tsara hoe ry neny le feno sy nakasitraka ny didi-panana ingara fatro ve zany ka zany indrindra ana ka izy tokoa io tena tsy napoiziko mihitsy hoe ny zanatra lahako mihitsy ve tena izy no lasa lehibe nyzio laha ohatran'izao fa tena ninona loatra re vareka ilay feno zanaky dadatora zaka raha lahandrainareo ihany ilay feno asiny izay lehibe mpanondrana an'ireo biby arem-pirenena sy mpanao trafika narongony na za koa aza mba falalanina mihitsy rinendra vo nafantatra zanatra lahany dada ihany eny nahavita andreny zava-dozy ireny ireo aferamaizina nataony tany aloha tsy misy idirako fa azy ny azy le fampijaliana nataony any dada mihitsy ny tena nampalahelo ary tsy andeha ferako kosa aloha iny fa na dia hoe avako azy izy aiza kosa ve dia raha lahanao zao dia vitanao no nanao anazy ohatran'ireny asa na dia inona loatra no mahatonga azy nanao ohatran'ireny sa ve ny alahelony tamin'ilay lova be raha fatro tena nahavitana zava-doza mihitsy ty fitiavam-bola makarena be loatra ty raha ohatran'izao ny zavanitranga na dia niavana aza dia verezina tanteraka mihitsy noho ny fitiavan-tena tena marina tokoa zany anaka marina mihitsy
tsy tsapana tokoa ve fa rehefa diso mirona be loatra amin'ny vola makareny io dia na niavana aza lasa anjorombala tanteraka dia izao raha mahita izao ny sationany. Mazava tsy azo fenina tsony izao ry dada fa tena valifaty mihitsy izao nataon'le feno izao a. Raha izao zava-toza nataony izao aloha dia tsy miafina tsony fa tena tsy zaka mihitsy le didy miafina nataony Ngabe Rafatro e. Ny hevitra mantsy izy fa mba ho anisany koa ndrainy nefa reny raha nahita ireny ny didy tsy azo ivalosana. Raha ny momba ny lovan'ny Ngabe Rafatro indray aloha no nahatonga azy hanao valifaty ohatran'ireny a. Fa ngamony izy fahaditsoko raha toa ka voafantina ho anisan'ny mpandova azy e. Tsy afaka nenerezy amin'ny fananany mihitsy a. Izy irery ihany ny tompo-tsafidy amin'izay tiany handova azy. Na izany aza na havako azy izy dia diso tafahoatra kosa ny nataony. Ka io izy mba handray ny valinasany e. Sao moa nareo? Misaotra indrindra tamin'izay vitanao rehetra rehetra Monsieur Mendrika. Isaorana tokoa ianao satria raha tsy nahisy anao tokoa ngamba dia inona mety hitranga indrindra moa fa hidada. Tsisy isaorana re zany adidy tsy maintsy nataoko re indrindra hoe amampinamana anay saradera rainao. Tsoroko aminao aloha fa raha tsy nisy an'iny resaka hoe lovan'ny Ngabe iny a tsy ho tratra ohatr'izao ireo mpanao ratsy ireo. Dia soa aloha fa mba nisy tratra nefa mbola betsaka koa ny asa miandry. Indrindra moa zany ho anay mpitandro ny filaminana e. Marina tokoa aloha zany e. Maka hery anareo rery Monsieur Mendrika havita be eo amin'ny asa famongorana fanetry be ny firenena. Fangamo izay mpitandro ny filaminana ihany izy ity fa tsy ikarehetra mihitsy ny tompona ndraiky teto amin'ny firenentsika ity nge. Nilantsika tokoa ny firenena ary mademoiselle Anitra. Indrindra moa tena ilaina mihitsy ny tovavy mahery foatra anao zao. Raha ny hevitro manokana aloha tena mila tovavy mahery foatra anao zao mihitsy nge zay e. Dia mirary sy manerana koa mba hanara-dianay re sa tsy mba tianao kosa ve zany? Miankina amin'ny anjara daholo ny fiainana ary Monsieur Mendrika. Raha sitraky ny ao ambony moa ny hatateraka an'izany dia aza manay ianao fa vonina tokoa e.